atolotry ny Radio Plus ho anareo mandritra ity herinandro ity. Dadabe komika. Tantara mitohy nosoratany Alka Tefson. Ireo nanomehana ny tantara Jean Msetatanta sy Ihajarandry niaraka tamin'ny Nana Mino Arvelo sy Priskara Kotoarmanana. Nandray fiosina natotosa Ihajarandry. Andro voalohany ahoana raha fomba resiko lahatra ny Alexa mikasika ny dadabe sy nenibe fa mila fanapiko izy satria efa tsy otsony dada mba ny anteherany. Manoloana izany dia zarery sisany azo antenaina nefa za sy tia mipetraka ty andreny vohitra fa ry zareo kosa any ambany vohatra be ihany. Rojo, finina koa tia mahazo anao e. To lasa lavitra be izany le sainako. Any ka atao kilalao fotsiny hatramin'ny sakafo eo ambany maso. Alex, misy resaka tiako lazaina anao. Miala tsiny raha tsy maintsy laza izany aminao fa manahira-tsaina be mihitsy ngely izy. Finino izany e? Meno anao a? Mahakasika ny dadabe sy nenibe any ambanivohitra no tena mampiasa sainana io Alex. Fa maninona? Tsy haiko hoe atao ahoana zareo. Efa fantatrao tsara fa tsy eo intsony dada. Herintaona lasa izay nandozany anay. Tsisy olona azo antenana intsony izany zareo afa-tsy za. Tsy niteraka koatra ny dada koa mantsy ry zareo. Inona izany tokony ataontsika amin'izany? Maninona raha hitadiavana olona hitaizany zareo fotsiny dia vita fa tsy izany ny andehanana ampiasa saina be eo e. Ie, mety izany. Fa raha mba alaina mipetraka aty amintsika izy nefa mandrapa e. Manana didi-betsaka amin'ny dadabe sy nenibe mantsy. Tsy mampanina anao ve? Tsy olana amiko raha mety amin'ny zareo ka. Fa izany hoe hikarakaranao efitrano manokana ho azy ry zareo. Eny e, tsy maintsy hoe izay fa ny tiako anontaniana hoe roviana izany tsika midina mandeha makany makazy mivady ka. Alao misabotsy angambe, sabotsy izao. Tonga na fiara moany? Mbola misy mandeha tongotra sy astakadony eo. Indrindra amin'izao fotoana ny orana izao. Izay zaniko. Alamino fotoana dia misabotsy izao tsika mandeha makany. Eny ary misaotra betsaka ry Alex tsy nanda. Za efa natahotra hampisy olona eto amintsika fikarakarana ny dadabe sy nenibe. Sia iza kosa rojo a. Raha fozan-dasa raha fozam-bavoko angendry zareo reny ka fomba hoana raha no andavako azy. Manana didy amin'ny fikarakarana azy ireo koa. Eny ary marina izany. Ety raha mbola nampivary ianao e. Za ohatra no voky hafahafa izany sahady. Ampy angambo izay ka. Ianao to zara rano sakafo. Ka voky aho a. Lizia, ahoana tompoko? mba ahorony ingetra zavatra mbola latabatra ireo azafady. Eny tompoko. Fa ratsy marina ny lalana makaty ambanivohitra ireo a. Jereny ty lavadavaka e. Efa ela be ny tsy mba misy mikarakara ngely lalana aty e. Izay mpitondra milaza sakafidiana be ny tanàna dia milaza fahana tsara avokoa nefa inona kory. Kopaka mbava fotsiny. Propaganda reny zareo. Fa hono aky. Ahoana? Azondry antoka ve fa ho tamanany andrenivohitra ry dadabe sy nenibe. Dia iza ny ambina ny trano zareo aty? Tena tsy haiko indray aloha fa rehefa tonga any mahita azy e. Resentsika lahatra izy mivady. Mino aho fa tsy andahan' izany akory izy ireo. Ny trano angamba hidinan tsara fotsiny dia tsy diana matetika aty. Zay zaniko. Resao tsara dadabe sy nenibe. Fa enao izany dia tsy mba hanampy anahy resaka andro zareo akory. Hitanatana vavy eo fotsiny. Eo fa peko renao fa inona akory ty tezitezitra be ty e. Za moa gagako.
ery aloha ery sisa ny vita amin'ny fiara dia tsy maintsy ajanona eo. Tsisy atahorana ve aty? Tsisy ka. Sady resahana fotsiny ilay olona mipetraka eo amin'ny trano eo ampito io dia mba hijerijery an'ilay fiarako. Ay, aleo fa pakako alokaloka ary ny fiara dia lasitsika sao tsy mahatratra ny dadabe sy ny be. Mba ho aiza moa zareo fa tsy ao an-trano foany. Andao aloha resahana ary ireo olona mipetraka amin'ireo trano ireo. Andrasa aloha hidiana tsara ihany ny varavaran'ny fiara na izany azy. Ety aloha ity ny trano zareo. Tena mba lavitra ihany akiny aty ambanivohitrareo aty ka. Fanga dia tena reraka be mihitsy ianao ka. Somary reraka kely. Efa tonga ilay tsika dia maka aina tsara ianao rehefa aveo a. Aleo ane dodoniko ny varavarany. Ody, fizako zany. Ohatra, fa misy inona tao nitrangana ianao? Misy olona zany, sa marena ianao? Ay moa efa marenirena tokoa ty ianao tika anio. Maninona? Misy olona ho azy zany e. Aiza misy olona e? Ohatra, mandrondrondo zany e. Ato ve nareo dadabe sy neny be a? Ekiala rojo ihany ty. Ady, irojo. Le zafe kely atsika manambadana andrenivohitra zany tonga zany. Tsy azoko mety ianao tika. Fa mitsangana ho aiza ianao fa tsy ny sakafo ary ny karakarany aingana fa efa tena noana pinga sa e. Tonga rojo le marian'ny tia. Tongotra inona tsara? Tonga ho a rojo. Ie, mantsore zany koa. Ady daholo zay. Ka tsy henoko tongon'inona? Renareo teo? Dadabe komika. Tantara mitohy nosoratany Alka Tefson. Ireo nanome aina ny tantara Jamse Tatanta sy Ihaja Randry niaraka tamin'ny Nana Mino Arvelo sy Priska Rakotoarmanana. Nandray feosina natotosa Ihaja Randry. Mbola itoy.